Eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony kosa indray dia tao anatin'ny herinandro dia mpianatra ho enjeniera sy mpampianatra avy eo amin'ny sekoly ambony IST no nahazo tombony tamin'ny fiofanana momba ny aitarika sy ny fahaiza-mitantana niaraka tamin'ny fikambanana Total Professeur Associé. Jiby Mara Daniel sy Mamira Samuel no mitatra izay vaovao izay. Mpianatra ho enjeniera miisa 720 sy mpampianatra miisa 9 avy ao amin'ny sekoly ambony IST na Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo no notolorana mari-pakasitrahana androany taorian'ny fanarahan'izy ireo ny fiofanana momba ny aitarika sy ny fahaiza-mitantana na ny management de haut niveau sy ny leadership de performance. Fiofanana izay niarahana tamin'ny fikambanana Total Professeur Associé. Nandritra ny herinandro no nafahan'ireo mpianatra nanamafy ny fahaiza-manaony ny 770 ireo mpianatra miisa 720 ireo no afaka. Isa-taona no manao izao fanofanana tahaka izao ny Total Madagascar sy ny IST. Depuis plusieurs années consécutives, Total Professeur Associé a assuré le dernier élément constitutif des élèves ingénieurs de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo. Toute école confondue et tout parcours confondu. C'est un élément constitutif qui est obligatoire pour les élèves ingénieurs et sanctionné par un certificat sous la condition d'avoir réussi au test d'évaluation. Nanambara ny tale général ny Total Madagascar par intérim fa manana tanora betsaka afaka mampandroso ny firenena ny malagasy ka izany indrindra no nahatonga ny fiara-miasa ny rontonta dia ny Total Madagascar sy ny IST Antananarivo niompana indrindra tamin'ny fiofanana ireo mpianatra ho enjeniera mba hanomezana traikefa sy hanamafisana ny fahaiza-manaony ireo mpianatra amin'ny resaka fitantanana sy aitarika. Hatreto mpianatra enjeniera miisa 700 no efa nahazo fiofanana tao anatin'izay 12 taona ny sy ny fiara-miasa ny IST sy ny Total Madagascar izay.